Nilaza ny zavatra izay hitany tsinety tao anatin'ny baolina kitra moa bolida tao anatin'ny pejiny azam-pijaliana ireo zandrikely ireo hoy izy. Nilaza ilalaina nomenjanaharina bolida tao amin'ny pejiny momba ny praizy monitranina 420 fa azam-pijaliana ireo zandrikely ireo omeo feno ny valin-kasasarany. Nilaza ihany koa izy fa soa tokony resahana koa ny prime tamin'ny kosafa sy ny prime de présence tamin'ny fanomanana ny tranona na mafisy ny bolida fa tsy maintsy manaiky izay lazain'ny fédération na ny mpilalao sy ny staff satria raha vao miteny dia tapaka ny lohany. Haiko tsara izany zavatra lazaiko zany hoy izy satria raha niteny ny zavatra tsy nety tao aho dia nataonareo izay hialako tao. Ny mpanao gazety Fernand Selomo dia nilaza ny mikasika any Ramatoa Maradona tao anatin'ny pejiny. Manana dossier eny amin'ny paky ary resaka fanodikodinam-bola ampanjakana hoy ny fanehoan-kevitry Fernand Selomo. Nilaza moa ity namana ity ny hoe notorian'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina i Maradona ny taona 2024 noho ny resaka vola avy amin'ny UNICEF tsy hita mazava hoe natao aiza. Niara-niasa ankaiky tamin'ny HVM i Maradona nandritran'ny ny fitondrana rajonarymampianina hery ka asana izy lasa député volomboasary dia nangina ity dossier eny amin'ny paky ity hoy Fernand Selomo tao anatin'ny pejiny. Betsaka ireo olon'ny fitondrana teo aloha manodikodimbola ampanjakana dia aveo lasa mitsoka mbola mendrika ity firenentsika ity veny tsy maty manota hoy izy hatrany tao anatin'ny pejiny raha nanambara ny fanehoan-keviny. Fa isolombavambahoaka Christian Sor kosa dia nilazany hoe raha izay no mahatsara ny vahoaka dia aleo ravao ny Assemblée nationale fa ny angaviko aleo hofidina fa tsy tendrena fa izaho manokana dia vonina hiatrika fifidianana afaka milatsaka izay hilatsaka masina ny tanindrazana hoy fanehoan-kevitra ity solombavambahoaka ity. Fa i Mikael kosa dia nilazany mikasika ny volamena eto an-tanindrazana toy izao moa ny zavatra izay nambarany. Ny sinoa dia mampiasa masinina goavana mitrandraka volamena eto amintsika nefa veny malagasy raha mahita ka hitrandraka amin'ny angady kely dia horarana tsia topoko izany hoy fanehoan-kevitra ity namana ity. Harina nomeny pahary izay mahita sy mitrandraka azy ny volamena sy ny vaty sarobidy ka tsy tokony ho henjehina. Avelao ny vahoaka malagasy hitrandraka ny hareny fa ny fitondrana kosa afaka hividy dia zay rafitra izay no atao fa tsy atao hoe tsy ara-dalàna rehefa malagasy fa rehefa sinoa sy karana dia ara-dalàna. Avelao malalaka ny fitandrahana ho an'ny vahoaka malagasy fa raha fanondranana kosa any ivelany dia asio lalàna hoe any fanjakana. Raha izay zavatra izay no tanterahana ho ity namana ity tao anatin'ny fanehoan-kevitra izay nambarany dia hiadana ny vahoaka malagasy ary hisy vola miditra ny fanjakana malagasy. Harena eto Madagasikara dia any vahoaka malagasy fa tsy any mpanao politika. Amin'izao fotoana izao moa dia anisan'ny tena malaza ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera Andriamatoa sy teny raha andriana soloniaiko ilay solombavambahoaka ny Toliara sady filohany antermiera ny pirenena. Nilaza izay miparitaka amin'ity solombavambahoaka ity moa dia tsy laza tsara fa laza ratsy ka eo dia mipetraka ny fanehoan-kevitra n'olona mpanara-baovao ny sasany milazany hoe efa hatry ny ela no nahatsapako fa tsy milamina ity sy teny ity. Etsy ankilany kosa ny olona sasany milazany hoe maro amin'ny ireo olona ao Antananarivo no tsy mankasitraka izany décentralisation sy ny état fédéral izany nefa Andriamatoa sy teny dia manindrahindra izany décentralisation izany indro fa efa mandehatra amin'ny Andriamatoa sy teny ny diabolisation mba tsy ha-crédible intsony ity solombavambahoaka ity izay mandala sy manindrahindra ny décentralisation sy ny état fédéral. Ny zavatra izay raha mahafantatra ihany koa na solombavambahoaka Maître Hantra na solombavambahoaka sy teny dia samy nankasitraka io premier ministre io fa maninona solombavambahoaka sy teny irery ihany no voatsiratsira sy malaza ratsy ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera. Anisan'ny nanome papa tao anatin'ny fandarana solanga moa i Ramatoa Eliana Bezazany Andro Omaly. Nilaza izy raha vao hanao province autonome Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana izany dia iny fa tonga ny diabolisation ary nandehatra taminy tokoa izany noho ny farany. Na tiana na tsy tiana hoy Ramatoa Eliana Bezaza dia misy andehan'olombitsy izay tsy mankasitraka io décentralisation io satria zatra mahazo tombotsoa manokana zatra gaboraraka eto amin'ny firenena ary manao ampimamba ny harena
fahariam-pirenena. Raha tsy ahivina moa Andriamatoa Ray aman-dreny Norbert Lala-Ratsirahonana dia nilazany hoe tsy ny sistema ny olana fa ny olombelona mihitsy. Ka namaly io fanehoan-kevitra io Ramatoa Eliana Bezaza rehefa nanontaniana tao anatin'ny fandaharana Solanga, nilaza izy ny hoe ka io sistema ovana io mihitsy no afaka manovany olombelona, tsy mahavita izay tiany atao izy ary tsy mahavita manampatra izay tiany amparina rehefa miova ny sistema. Nohon' izany dia ilaina ny fanovana rafitra, hoy ny fanehoan-kevitra Eliana Bezaza tao anatin'ny fandaharana Solanga. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavany ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.